ao anatin'ny fisolotoerana fanolotoerana an'ireo kandida izay latsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena indray kosa raha moa raha tofoka efa voatendry tamin'iny herinandro iny moa ireo olona izay isolotoerana ireo ministra kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay dia mbola tsy fantatra kosa hatreto izay olona andray nitoerany PDS an'Antananarivo Edgar Razafindrava. Hatramin'ny androany dia tsy mbola nivoaka ny anaran'ny PDS vaovao an'Antananarivo taorian'ny fametrapelan'ny Edgar Razafindrava PDS farany izay anisan'ny faninina amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ny feo mandeha dia mbola ifandroitana ny olona hitantana ny tanàn'Antananarivo ao ny mieritreritra fa mpanao politika akaiky ny Flotte Tezamita ary avy eo amin'ny antoko TGV no apetraka amin'izany toeran'izany anisan'ny anarana voatonona moa ny anaran'Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Andany kosa ny mihevitra fa tokony olona teknisianina feno ary tsy manana fiandaniana politika no tendrena eo amin'izay toerany filohan'ny délégation manokana eto Antananarivo izay. Ka administrateur civil no heverina fa amanana traikefa ary tandrifin'ny toerana azy. Hatramin'ny androany dia mbola tsy misy ny fanapakevitra ofisialy ary mbola amin'toy ihany koa ny ady hevitra mikasika izay fanendren'izay. Raha ny lalana mipetraka dia tokony amin'ny alalan'ny didim-panjakana avoaka ny ministry ny ady tany ny fomba hanendrena azy ary raha ny vaovao moa amin'ny herinandro ity no hivoaka ny anaran'izay hisolo toerana ny Edgar Razafindrava izay.